Niaika teo amin'ny fiatsonan'ny taxi be 250 ny fitsenana izay nataony mpikatroka Tim Ankadikely. Ny filoha Marikaravalmanana izay filoham-panoloana Antoko raha nanotrona ny candidat Dr Tovo izay natolotry ny Antoko Tim ho ben'ny tanàna. Nitsidika sy nandalo tao amin'ny FJKM Ankadikely ny filoha Marikaravalmanana sy ireo mpiaradia aminy ka nisy ny fitondrana ambavaka momba ny fifidianana izay ho tanterahin'ny malagasy nataony mpitandrina nandritra ny fandalovany tao amin'ity fiangonana FJKM Ankadikely ity. Nitoy ny filaharana namakivaky ny tanàna ka afaliana ny tazana teny amin'ny rehetra ary manantena fanovana sy fivoarana izay hoentin'ny candidat izay natolotry ny Antoko Tim ity. Mila arenaingana ny fiainam-bahoaka hoy Andriamatoa Marikaravalmanana. Ni candidat larana numéro 7 Yatou. Matua manuana azua io zany lany Tim avy en base taty. Fanaroreta tikdon fa matahotra. Ho an'ny solombavambahoaka izay lany tao amin'ny distrika Navaradrano, Jery Randriambolaina dia zava-dehibe amin'ny fiaraha-miasa ho an'ny fampandrosoana ny commune sy ny distrika. Ho antsika izay misalasala sy mbola mety voareborebo tany dia tsy manohana fa-tsy ny izay atolotry ny Antoko Madagasikara ihany ny Tim eto amin'ny distrika Navaradrano. Ka noho izany tsy manohana indépendant zany tompony Antoko Madagasikara fa Tim de Tim ihany izay ihany toanana. Nanamafy kosa ny candidat fa vonona ny tenany ary tsy handraraka ilombiandoha amin'ny fampandrosoana ity commune Ankadikely ity. Nalovantsika teny andrary amin'ny sakan-daravain-dosika teto amin'ity sasosato raha ty hitatsika fa fahadony ny olona ary dia mbola hitatsika hoe matanjaka ny Antoko Madagasikara. Ka ozy izay hoe fitolo larana fahafito Dr Tovo ny Antoko Madagasikara ary larana fahatelo ny mpanorotsaina dia ny Maître Julien.